eo amin'ny lafim-baovara toe-karena kosa nonde hotom-pazatsika maso isany manaitra ny sain'ny maro moa ary mahasarika ny maro amin'izao fotoana izao ny fitotonga ny ariary ary eo ihany koa moa ny hoe fandalovany ry zareo avy eo anivon'ny FMI eto Madagasikara. Mahakasika an'izay indrindra raha nonde hoentina amintsika ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity. Raha ny teo amin'ny marché interbancaire de devises androany dia nahatratra 7.3 sy 3 ariary ny sandan'ny euro ary 1.3 sy 2 ariary ny dolara. Tsikaritra tato anatin'ny volana vitsivitsy fa nitotongana hatrany ny sandan'ny vola malagasy. Tamin'ny volana oktobra 13 sy 2 no efa nanambara Andriamatoa Serge Zaf Mahove mpandinika ny fiainam-pirenena fa hiakatra 50 hatramin'ny 20 isanjato ny sandan'ny vola vahiny amin'ity taona ity ary hita fa mizotra amin'izay tokoa ny zava-misy ankehitriny. Efa tamin'ny volana oktobra angabotsika raha tsy diso efa teto amin'ity fahitalavitra ity fa niteny fa hitotongana ny vola malagasy. Zany hoe eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 20 isanjatony ny vola tamin'izay tao amin'ny 2900 ariary latsaka kely tao tamin'izay. Efa manatina tsy moramora zany tsika zao aty amin'le 3500 ariary ny euro anankiray ary entre 3500 ariary 4000 ariary zany ny afarany io. Tiako resana zany dia tsotra fotsiny hoe be loatra anie zany le vola miodikodina zany teto eo ny vola tsy nidorana, eo ny vola azo avy aty amin'ny vola ataontsika hoe boîte rose etsetera. Tsaratsara zany zany milaza fa hoe tsy maintsy ataontsika hoe otroan'ny FMI zany rehefa tonga eto izy ny le euro vola BDP miodikodin'ireo. Ka ohatran'izao fipetraneny ny FMI zany zao manao ataontsika hoe mission exploratoire. Tsy hoe tonga eto izy hanao négociation satria miandry izy zany ministre des finances vaovao zay vao miditra amina hoe mission de négociation hoe resaka négociation. Tapabolana na iray volana aorian'ny fametranany gouvernemanta vaovao vao isy ny tena fifambodiniana na ny négociation miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha ny voalazan'ity farany.